sosianao hatulu wazinifunao ufana tijawan fayanao tetsinutsinuna ilwana te anandamanita fayanao tetiniwan banatu vida sosiana hatulu wazilifuna ufana tijawan fayanao tetsinutsinuna ilwana te anandamanita fayanao tetiniwan badakiza nitenanao nitetulevuna nifanainao nitinumasina badu nefyainana fanetwadan nezavaponaya newankava nananjamanita nute nafyainana nitenana netulevuna fanaina tinumasina badu nefyainana fanetwadan nezavaponaya newankava nananjamanita nute nafyainana badakiza hiditra ao anatin'ny fampianarana amin'izay ary isika satria ny fotoana moa araka nefa fantatra dia zao a entsikenjehana dia entsikenjehana tokoa raha isoary ny kahianao sy ny stylo dia indrindra ihany koa mba tianay raha hoe samy maka ny baibolinareo ianareo dia andao arytsika iaino sy anaraka ny fandarana dia ny fampianarana mikasikasika ny pasika moa zany zao no resahintsika ny tena olana hipetraka mantsy dia zao maro aloha zany tsy mahalala ny tena dikan'ny pasika efa nazavaintsika teto be dia be ihany koa ny voafitaka zany tamin'ny fijery sy ny famantarana hoe inona marina ny tena andro pasika sy ny datin'ny pasika tena izy araka ny voalaza sy voasoratra ao anaty baiboly dia efa nampianarina teto ihany koa zany dia minao hoe nazava tanteraka taminao hoe inona marina ny tena izy ho an'izay tsy nahafantatra hatramin'izay
voalaza antsika teto ihany koa tao anatin'ny fampianarana zay fanandeha zany hoe inona sinona avy ny zavatra tokony atao amin'ny fitandremana na ny fankalazana izany atao hoe paska izany dia izay zany no efa hitatsika teo aloha izay tsy verenana intsony fa ny hojerevantsika amin'ny ty androany ity zany dia le tena olana goavana raha fantatra zay rehetrarehetra izay maro aloha zany ny tokony nanitsy ny tsy mety ho an'izay nafantatra nandritra zay fampianarantsika izay de manomboka eto kosa zany no amantarantsika indray hoe am'izao fotoana misy atsika izao na ataontsika hoe akateboka iray na point iray sika zany hoe nanomboka taorinan'ny nahafatesan' Jesosy teo amin'ny azy fijaliana sy ny taty ariana rehetrarehetra mbola tokony hotandremana ve na tokony ho ankalazaina ve izany paska izany sa tsy tokony ho ankalazaina intsony inona no voalaza sy voasoratra ao anatin'ny baiboly mikasikasika izany zavatra izany zay zany no hojerevantsika indray manomboka amin'ity androany ity ary rehefa hitanao zany zava-marina eto aloha dia manamafy ihany isika tsy maka
ary tandrina izany zavatra izany anareo ho lalàna ao anareo sy ho an'ny taranak'areo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehova anareo arak'izay nolazainy ianareo, de tandremo izany fanompona izany. Ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no antony zao fanompona ataonareo zao, de ho lazainareo hoe izao dia famonona ny Pasika ny Jehova izay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egyptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika dia niondrika ny olona ka nivavaka. Eo zany manamafy le vakitsika voalohany teo hoe hitandrina zany zavatra zany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranak'areo mandrakizay. Iza moa ity nametrahan'Andriamanitra afatra ity hoe taranak'areo mandrakizay, ary taiza no nametrahana zany afatra zany. Fantatsika ny tantara hoe ny zanak'Israely no nametrahana ny ty afatra ity tany amin'ny tany Egipta. De napetrak'Andriamanitra ary ny afatra zany hoe ho an'reto taranaka zanak'Israely reto hoe ho anareo sy ny taranak'areo mandrakizay. Zany hoe ny tsy afa-miala aloha sady ny tsy azo esorina de ny zanak'Israely sy ny taranany mandrakizay. Zay zany no antony le ry amin'ny 4:4 le hoe ho lalàna mandrakizay. Saingy mazava be ho an'ny taranak'Israely de nampino ny fanazavana ety ho an'ny taranak'areo mandrakizay. Zany hoe raha mbola misy ny taranak'Israely de ho azy reo de tokony ho tsarovana foana ary tokony ho tandremana amin'ny alalan'ny andro firavoravoana foana ny Pasika. Zay zany ho an'ny taranak'Israely. De mazava be zay ary eo amin'ny 5:20 dia sy ny manaraka de hoy le teny hoe rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehova anareo araka an'izay nolazainy nareo de tandremo zany fanompona izany. De eo amin'ny 9:20 hoe ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no antony zao fanompona izao de ho lazainareo izy hoe izao de famonona ny Pasika ny Jehova. Zany hoe araka le teny teo zany de ho an'ny taranaka rehetrarehetra ny arinana. Ka raha ny arinana ozy izy manontany ny zanakareo hoe inona ny antony zao zavatra ataonareo zao de valio amin'ny fotsiny hoe zao izy de famonona ny Pasika ny Jehova zay nandalo ny trano ny zanak'Israely tany Egipta raha namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Zany hoe tian'Andriamanitra ho tsarovany taranak'Israely rehetra zany hoe tam'izany alina izany, io alina ny Pasika io zay hoe ho tandreman'ny olona rehetra hatramin'ny taranaka rehetra. De zao tsarovo foana ozy izy hoe nandalo tao amin'ny tanànantsika Jehova, nandalo fotsiny fa namely ny tany amin'ny tranony Egyptianina rehetrarehetra ary aveo de naninona nanafaka atsika. Zay zany no asain'Andriamanitra ho tsarovan'ny olona rehetrarehetra hoe zao no antony ahatsiarovanareo ny Pasika mba hahatsiarovanareo fa tam'izany alina izany de nisy famonona ny lamato tao Egipta. Zay le hoe nandalo fotsiny ny trano misy atsika ny tompo de tsy namono ny lamato tao amin'ny tanàna misy atsika fa ny an'ny Egyptianina rehetra dia novonoiny. Zay no antony napetrak'Andriamanitra ho fahatsiarovana. Ary somary ohatran'ny mbola manjavonjavo kely izy eo hoe namonjy ny tao an-tranontsika fa apitsika andininy anankiray dia bangotsika izy mba ahafahana tena manamafy hoe inona marina ny tena antony hankalazana ny Pasika. Exodosy 7:10 de andininy 7. Exodosy 7:10 dia ny andininy 7 dia maro ny andininy tsoratra masina mitovy am'izao teny hovakina izao zay tsy ho jerentsika eto fa ho hitanareo eny atrany izy rehefa mamaky ny tantara ianao manomboka eto amin'ity Exodosy 7:10 tia sy ny boky hafa koa. Exodosy 7:10 andininy 7 ary no vakitsika. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovy izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano na andevozana, fa tamin'ny tanàna mahery no nitony rany Jehova anareo nivoaka avy tany, ko aza misy mihinana izay misy masirasira. Eto no tena manamafy hoe inona marina no tena antony izay tsy maintsy nametrahan'Andriamanitra hoe ahatsiarovany zanak'Israely sy ny taranany mandrakizay ny Pasika. De hoy izy hoe inona ny antony? Tsarovy zao andro zao izy zay nivoahanareo avy tany Egipta.
zay zany ny tena nitsindriny Mosesy. Andro nivoana avy tany Egypta. Fa tamin'ny tanana mahery izy nitondrany Jehovah anareo nivoaka avy tany. Ny dikany zany dia zao. Raha toa ka fantatsika ny tantara hoe nandritra ny 400 taona mahery ane ny zanak'Israely dia nandevozina tany Egypta hatrany. Nampanaovina asa ny terivozana. Dia nisy fijaliana mafy dia mafy rehefa taty amin'ny vanim-potoana faraparany dia nitaraina ny olona. Ary fantatsika ny tantara tamin'izay hoe niaino tany an-danitra Jehovah dia nidina mba hanafaka ny olona. Dia dingantsika ny tantara fa tonga ary ny fotoana rehefa nisy zavatra maro mifamaofao ary ny zavatra farany tranga dia le hoe fandalovan'i Jehovah tao Egypta ka namono ny lama toretra tamin'ny nateraky ny olona sy ny voaloha teraky ny biby rehetra. Tena naringan'Andriamanitra daholo. Dia tamin'izay izy nandringana zay indrindra, le hoe tsy nandringana zanak'Israely izy fa zay trano nisy ny zanak'Israely dia nandalovan'i Jehovah fotsiny. Zay le fandalovan'izay le atao hoe Paska tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa vita zay dia nalefa ny zanak'Israely niala tao Egypta amin'izay. Zany hoe andro nanafahan'Andriamanitra azy tsy ho andevozin'ny Egyptianina intsony ary nanesorana azy tao amin'ny tany Egypta ka nandehanany ho any amin'ny tany hafa izay nampanantenan'Andriamanitra azy. Zay no antony nitenenan'ny Mosesy eto araka ny teny napetrak'Andriamanitra hoe tsarovy izao andro zao fa tamin'ny zany no nivoahanareo avy tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Zany hoe raha mety azahoantsika azy angah dia hoe andro nazahoan'ny zanak'Israely fahaleovantena teo amin'ny fanadevozan'ny Egyptianina zany andro zany. Ary zay le nitenen'i Mosesy tsarovy mandrakariva. Raha bangotsika tokana zany ny antony araka ny teny napetrak'Andriamanitra zay voavakitsika zay, ny antony nampahatsiarovanaN'Andriamanitra zany hoe lalàna mandrakizay ho an'ny taranak'Israely ny Paska dia zao mba hahatsiarovan'izy ireo na hankalazan'izy ireo ny andro nahazahoany fahaleovantena sy fahafahana teo amin'ny fanadevozan'ny Egyptianina. Zay le izy. Tamin'ny fomba ahoana ny nanaovan'Andriamanitra zany dia hoe tanana mahery sy zandrininjitra araky ity teny novakitsika ity. Satria nahoana maro ny zavatra nataon'Andriamanitra fa ny zavatra farany ny fantatsika teo dia le hoe famonoana ny lamatoretra rehetra. Ka aoka zava amintsika ary fa ny antony hankalazana ny Paska sy hitandremana ny Paska isa taona araka ny daty tena izy araka io tenin'Andriamanitra io fa tsy ny fisainako dia mba ho fahatsiarovana ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo amin'ny fanadevozan'ny Egyptianina ka nahatonga azy tsy ho andevo intsony. Zany hoe mitovitovy amin'ny tantaram-pirenena maro isan-karazana izy ity. Ary zay le tokony ho fantaritsika. Ohatran'ny hoe ny Madagasikara zao no firenena misy atsika sy ny tany misy atsika. Ny Malagasy ihany koa dia manana ny tantarany izay tsy misy tsy mahay hoe tamin'ny daty inona, fotoana inona no nazahoan'ny Malagasy fahaleovantena teo amin'ny fanjanahan-tany. Dia tsisy tsy mahay tsony zany satria ianarana any am-pianarana zany vao any amin'ny kilasy ambanimbany dia efa manomboka mianatra an'izany. Hoe ny 24 Jona 1970 no daty nanomezana fahafahana tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovantena ihany koa ho an'ny firenena Malagasy. Zay ny zavatra nitranga. Ka noho izany dia zao mitovy tanteraka ny 26 Juin ny 24 Jona ho an'ny Malagasy sy ny 14 Abiba na ny 14 Nisan ho an'ny zanak'Israely. Satria samy fotoana nazahoana fahaleovantena, samy fotoana nilana teo amin'ny fanadevozana, samy fotoana nazahoana fahafahana. Dia isika zao tsy fantatro izay nametraka azy tany am-boalohany, dia tsy fantatro hoe nisy nametraka ve tsarovy isa-taona, fa na nisy nametraka na tsisy nametraka ny Malagasy isa-taona dia mankalaza ny mandrakariva. Dia tahaka izany koa ny zanak'Israely satria mipetraka hatrany am-boalohany ny teny hoe lalàna ho an'ny taranakareo mandrakizay. Dia na isy ny teny na isy tsy teny fantatra zareo fotoana io manao foana izy.
de ny fomba fankalazana azy no samy hafa satria ny antsika malagasy zao dia amin'ny alalan'ny fanaovana rendrana ny fanapohana tsipopoka ny fandorona pneu ny fanaovana défilé ny matso moa zany défilé zany de ny fisin'ny afomanga sy ny karazarazana ohatraohatran'izay zay zany ny fankalazan'ny malagasy ny fety-pirenena ho anazy sy ny tany hafa ihany koa zay mitovitovy am'izay fa ny an'zanak'Israely tsy resaka ohatran'izany fa efa nyresahana tamin'ny fampianaran'ny tety farany inavino atao ohatra hoe vo tonga nahiditra ny 14 nisanina de vononany ondry dia hoaniny iny amin'ny alina miaraka amin'ny anana mangidy de taty aoriana tsy nataondro tsony fa ohatrany hoe mofo namboarina de iny mofo iny no hoanina amin'le alina io vita zay de aorianany iny mandritra ny 7 andro misy ny atao hoe andro firavorafona de mihinana mofo tsy misy masirasira isan'andro ny olona ary amin'ny andro voalohany sy ny fafito amin'ireo 7 andro aorinan'ny paska ireo de misy fotoana lehibe izay tsy ahafahan'ny olona manao raharaha na manao tao zavatra fa tsy maintsy manao fanompona ho an'Andriamanitra ary manatitra fanatitra de ny fomba fankalazany azany koa de hoe misy ny fanavotana ny hoe lamato rehetrarehetra efa hitantsika teto daholo zany zavatra zany samy hafa zany ny fomba fankalazan'ny malagasy ny fahaleovantenany sy ny fankalazan'ny Israely ny andro nazahoan'ny fahaleovantena dia raha mipetraka am'izay ary ny fanontaniana ho antsika de zao mbola tokony ho tandremana ve sa tsy tokony ho tandremana intsony am'izao vanim-potoana misy atsika izao izany paska izany raha izay resaka zay zay nitenin'Andriamanitra ny antsika zay zao de efa afaka mijery taratra manokana ianao ho anao manokana fotsiny hoe tena mbola tokony ho tandremana sa tsy tokony ho tandremana intsony fa misy zavatra iray zay ho ampidiritsika ity alohan'ny idirantsika amin'ny tena hoe fanazavana zany zavatra izany hoe zay no antony hankalazana ny paska le nazavaiko teo zany zay ny tena hoe tany am-piantohana fa am'izao fotoana zao misy be deabe ny tsy mahalala an'izany de mieritreritra n'le hoe